Faly manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo antsika rehetra ny atokantrano any tratran'ity androandroany ity indray. Aleloia. Izarany nofy izay nomeny Tompo ahy efa amam-bolana eo no nazoko an'ilay nofy. Dia nofy momba ny Noely. Hivavaka antsika alohan'ny hitondrantsika ny tiany Tompo ambara ao anatin'izany. Andriamanitra rainay tsara indrindra i Andriamanitra tompony Mpanjaka ny Mpanjaka. Andriamanitra mahery sy mahagaga. Be voninahitra tokoa ny anaranao. Ianao no mampalala ny zava-miafina ary mampahafantatra izay rehetra tsy fantatray. Raha hitondra an'izao nofy izao Jesosy hampalala ny hafa ihany koa, dia mino fa ny fanenao masina no hikasika ny mpiaino tsirairay avy mba avoray ny hafatra izay tianao ambara fanay masinao. Ampihetreo ny nofiko ara-pangino ny momba rehetra fako ianao rery ihany no hiteny eto. Ka dia misaotra, mankasitraka, tera, laza, voninahitra anao izay tramitao indrindra mandrakizay. Amen. Ny nofy dia tahaka an'izao ao anatin'ny fianakaviana anankiray dia tao ihany koa tao anatin'io fianakaviana io. Amen. Dia anatin'ny ankalazany hoe zany misy arba de Noël, misy hazo Noely zany dia ny zavatra tsapako zao tao anatin'ilay ankohonan'ilay fianakaviana tsy mifankahazo ny rehetrarehetra nefa andro fety. Nefa ilay izy andro fety dia ankalazainy besany maro. Rehetrarehetra mankalaza ny Noely. Ny zanaka tsy mifankahazo amin'ilay reniny, le zanaka ihany koa samy zanaka tsy mifankahazo ohatrany misy ady zany ao atmosfera ao anatin'ilay trano zany dia rivotra ao anatin'ny trano zany tsy hitanao hoe tsy arakaraka ny hoe mahafety azy. Dia ny cousine tsy mifankahazo amin'ilay cousine, cousin, dia tarehy maloka matotra. Dia nitsangana rehefa avy eo zany dia nanaisotra an'ilay hazo Noely. Nalaiko ilay hazo Noely, nalaiko ilay hazo Noely, nalaiko satria hitantsika amin'ireny hazo Noely eny misy décoration zany dia nanala an'ilay izy aho. Alléluia. Ina ny tiany Tompo ambara amintsika zany ao anatin'izay dia ny tiany ambara amintsika zany ny Noely. Raha mijeritsika amin'izao vaninandro iainantsika zao dia mankalaza daholo ny olona rehetra, mankalaza, mihazakazaka, mividy ny hazo Noely, mividy ny décoration, mividy ny rehetrarehetra. Amen. Dia lasa ohatrany hoe ino zany no fifaliany rehetrarehetra, misy hazo mangirana, misy jiro mirehitra, misy sary, misy ihany koa ilay staty asiana sarin'i Jesosy eo, asiana sarin'ny Magy, sarin'ny Maria. Dia kanefa ilay zavatra apetaka tsy iainana. Ilay zavatra atao eo nefa zavatra ohatrany hoe salany mampiditra zany tsika ao anatin'ny tranontsika, mampiditra tsika andriamaninkafa. Andriamaninkafa hoe satria manao ny fiangonana, manao ihany koa ny olona zao tontolo zao ary fantatsika fa fankalazan'ny Andriamanitra ny kintana ny Noely fa tsy ho an'ny kristianina. Amen. Vakiko ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Mpanjaka voalohany 2:20 andininy 5:20 hatramin'izay vakina. Dia mbola toizantsika ihany koa Mpanjaka voalohany 7:30 akaiky eo. Ny nanaovan'i Jeroboama ireo sarin'ny ombilahy kely volamena tao Betela sy Dana. Ny anaran'i Jesosy. Ary Jeroboama dia nanamboatra any Sekema any amin'ny tany avoan'i Efraima ka noho natao. Ary raha avy tao izy dia nanamboatra any Penoela koa. Ary Jeroboama nanao anankapo hoe izao ny fanjakana dia hody amin'ny taranaka Davida ihany. Fa raha miakatra hamono zavatra atao fanatitra ao amin'ny tranon'ny Tompo any Jerosalema ny vahoaka dia hody amin'ny tompony indray ny fony. Dia amin'ny Jeroboama mpanjakan'ny Joda ary dia hamono izy ka iverina any
Ami Rehoboama mpanjakan'ny Joda indray. Dia nihevitra ny mpanjaka ka nanao ombolahy kely volamena 2. Ary izy tamin'ny olona aoka izay ny fiakaranareo any Jerosalema ary Israely eo. Indreo ny Andriamanitrao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta. Ary ny anankiray dia napetrany tao Betela, fa ny anankiray kosa dia tao Dana. Ary izany zavatra izany dia tonga fahotana fa ny olona dia nandeha hivavaka teo anatrehany anankiray amin'ireo hatrany Dana. Ary nanao trano teny amin'ny fitoerana avo izy, sady nanindrolona hafa ompisorona izay tsisy ny taranaka levy. Amen. Ilay mpanjaka mihitsy zany nanao sary zavatra voasokotra, zany hoe hivavahana nataony nanana trano fitoerana mihitsy natao no an'ny Israely. Dia ombolahy kely volamena tany Dana nametrahany azy, ty tany Betela ihany koa. Amen. Zay fahavetavetana fahotana teo anatrehan'Andriamanitra. Takan'izay koa ny hitantsika amin'izao ny azony hoe lasa salany hoe efa misy toerana eriny asiana azolena asiana koa misy toerany mihitsy le izy mampiditra andriamaninkafa antsika ao an-tranontsika. Amen. Dia misy dadabe Noely, misy asiana le sary vongana izay voalazantsika teo, sarin'i Jesosy, sary staty. Haleloya. Tsy akasitrahan'ny tompo ary tsy eken'ny tompo, satria antsika lasa manompo Andriamanitra tsizy tahaka ny mpanjaka Jeroboama teto. Haleloya. Tahaka ny mpanjaka Jeroboama teto. Ary raha hitantsika amin'izao na ny olona tsy manano Jesosy manao Noely, mampiasa manao sary vidy azo Noely efa Krismasy dia efa fahazarana fombafomba, nefa ny 24 la nuit anatin'ny iny 24 la nuit, satria mampiasa mankalaza hoe le alina ny 24 Desambra dia misotro toka ny akamaroan'ny olona mamo dia misy miady tsy mifankahazo Noely, nefa fety ankalazana ho an'ny tompo, nefa kosa tsisy fihavanana, tsisy firaisan-kina, lasa manao fety dia fa zista hoe fombafomba. Amen. Aleluya. Andriamanitra antsika dia Andriamanitra marina sy masina ary velona mandrakizay. Aleluya. Aleluya. Ny tokony ankalazantsika, satria hoe ny tenin'Andriamanitra ao Mateo dia milaza hoe Manoela niteraka ao antsika. Dia Jesosy teraka ao antsika zany dia Jesosy teraka ao antsika isan'andro ao anatintsika. Amen. Nakalazaintsika isan'andro. Aoka antsika tsy apiditra sampy ao anatin'ny tranontsika, mampiditra reny lasa ohatra hoe sampy. Isaky ny 25 Desambra misy, ary ny isaky ny 25 Desambra ny olona vao makany am-piangonana. Fetiny sasany vao mandeha mivavaka dia mividy akanjo, dia tena hoe miavaka akanjo vidiana, fa hoe Noely fety efa fombafomba izy any hatrany am-piangonana. Amen. Ka miteny amintsika ny fanahy masina ny tompo fa ny kristianina ny ankalazainy ny fety ankalazaintsika kristianina dia ny pasaka ny Pentecote. Izany no anomezantsika voninahitra n'ilay Jesosy tsika, satria io ny fandresena lehibe ho antsika kristianina. Amen. Fa tsy nisy zany dadabe Noely. Avy aiza dadabe Noely io? Avy aiza ny sorsany io mba fantatsika? Le staty ataontsika, le ampidirintsika trano ne efa sary andriamaninkafa ampidirintsika ao tokantranontsika. Amen. Jesosy dia hitantsika rehefa mamakintsika Mpanjaka voalohany 7:10 nisy afaka maky ianao ny an-trano, mpaminan'Andriamanitra ny ran'Andriamanitra androdana n'le alitara nanaovan'ilay mpanjaka fanatitra, satria tezitr'Andriamanitra. Satria ny tranon'Andriamanitra ataontsika hivavahana, itsika no tempolo ny fanahy masina. Ilay trano dia atao hivavahana, fa tsy anaovana andriamaninkafa ampidirintsika. Dia le sary vongana, sary ny volamena kely, aomby volamena kely izy, aomby kely volamena 2 dia indray nataony tany Betela, indray nataony tany Dana. Izany hoe nanompo sampy ilay mpanjaka
ka tsy nafaly an'Andriamanitra. Tsika ihany koa ankehitriny, tsika lasa manompo sampy amin'ny Noely io, lasa sampy ho atsika. Amen. Hitako le nofo izay nataony tokoa zany lasa hoe tsisy fifaliana ao tokantrano. Amen. Tsisy fifaliana, tsisy fakazahoana. Amen. Fa nesorina le azon'ireny satria lasa sampy mitondra fikorontanana ao amin'ilay tokantrano. Satria Andriamanitra hafa iny. Ny Andriamanitra tsika dia kalazainy isan'andro. Naterahan Jesosy dia isan'andro tsika mankalaza azy. Halleluja. Aoka zany tsika hiala amin'ilay fombafomba. Dia amin'ny Noely io, ao ny manao cadeau, samy cadeau, sans cadeau hoe mi-invité dia ny eo ambony latabatra toka. Halleluja. Mampalahelo. Misy ny tena mankalaza azy amin'ny fony. Raha amin'ny fony tokoa tsy naterahan Jesosy tsy hoe indray mandeha iny ihany tena mankalaza azy tsika dia vita. Isan'andro tsika mankalaza an Jesosy. Halleluja. Aoka tsy ho kristiana mpankalaza Noely ihany tsika. Noely tsika vohita mivavaka, Noely tsika vohita tsika mankalaza an'Andriamanitra, Noely tsika vohita hoe io fa na nividy azo Noely napiditra azo sampy. Za minofo dia hitako hoe naka an'ilay azo Noely, nesoroko ilay azo Noely. Amen. Mitondra malera ao amin'ilay tokantrano. Halleluja. Ka manomboka izao tsika ny Noely. Maro lefa fety. Sara ny fetin'izao tontolo izao ihany. Mandeha misy mamonjy boîte de nuit, misy ny manao mandeha any amin'ny coiffure sisa modèle. Aoka ialatsika le fombafomba. Jesosy dia teraka ao anatintsika isan'andro ny fankalazantsika azy. Amen. Tsy ho taka ny reo roamantsika ko tratra ny fahatezeran'Andriamanitra tonga ny fahatezerany tompo. Satria Andriamanitra lasa Andriamanitra kely ataontsika ao an-tranontsika ireny zavatra ireny. Amen. Dia voninahitra ho an Jesosy ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Amen.